fofeno aravogna no agnierabako anao zay magnaraka tia fampalalam-baovao ty. Mbala tsara tompoko vavy, mbala tsara tompoko lahy. Ny anongoantsika ny vaovaontsika ny anty dia vaovaom-piangonagna, ny fiofanagna momba ny tokantragno tamin'ny herinandro lasa teo igny izay natao tao amin'ny fiangonagna Morafeno. Ny kahigna manokana tamin'izay fiofanagna zay ny membre ny fiangonagna Sikama sy ny Morafeno izay niarahana tamin'ny départementan'ny Fipikry. Ndeha arahantsika ny makasiky izay. Hita fa naeniegny ny fahaizan'ny membre ny fototry ny tokantragno sy ny fifandraisana misy ao anatin'ny tokantragno, ny mpivady, ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ka natao ity fiofanagna ty mba ahatonga ny membre ny fiangonana ahafantatra tsara sy ahay mametraka ny asin'ny tokantragno karaha tamin'ny voalohany. Ary nasiagna tsindrom-peo manokana koa ny fahaizana mametraka ny andraikitry amin'ny resaka miralita zany ary ao anatin'ny tokantragno sy ao amin'ny fiangonana. Nahazo tombotsoa manokana tamin'ity fiofanagna tia ny fiangonagna Sikama sy ny Morafeno. Ny isian'ny tokantragno sambatra manaraka ny fenitra misy eo amin'ny firenena indrindrandrindra ao amin'ny baiboly ary feno fahamasinana no tandro ny kendren'ny départementan'ny fitantanam-piainan'ny kristianina ato amin'ny FMN. Fiangonagna Sikama nanomboka tamin'ny dimansy ny alahady teo no niarahana tamin'ny fiangonagna Morafeno, fiangonagna Sikama fianampiantrano no nanaovana tsasak'herinandro ho an'ny fiainam-pianakaviana. Ka ny resahana tagnatin'izany ny mahazava-dehibe ny fahamasinan'ny tokantragno, ny fahasambarana izay iainany ny ankohonana ao atin'izany tokantragno zany. Ka voaraisaka ny fotoam-bavaka izay fototry horeman'ny filaminan'ny tokantragno dia ny fahasalamana fifandraisana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Eo ihany koa ny nampianarana ny membre ny fahaizana mifandray ao anatin'ny tokantragno. Zany hoe fifandraisana samby zanaka ndraiky ray aman-dreny sy ny zanaka izay taritra fifandraisana amin'ilay ray an-danitra. Ka ny faragana androany le 1er juin tamin'ny alalan'ny mahazava-dehibe ny fisoratam-panambadiana. Zava-dehibe ny fisoratana satria ny tokantragno ara-dalàna entren'Andriamanitra dia tokantragno vita soratra ara-dalàna, zany hoe mandalo amin'ny commune ary vita tsodrano eny ray aman-dreny. Koa natao zany programma zany satria ilain'ny fiangonana amin'izao taonin-jato misy antsika zao ny fahafantarana ny fototry horeman'ny tokantragno izay napetraka Andriamanitra dia tsy ino zany fa miorina amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahatsarana ny fiainana mirindra agnatin'ny tokantragno. Ka ampianarany tanora, ampianarany ireo fa manana tokantragno zany mba hampilaminy tokantragno azahoan'ny fiangonana hanana tokantragno samy. Tsy hanaonao fatany tanora fa hanana bazy ara-baiboly mahakasika zany tokantragno zany. Koa zay zany nanaovana ty programma ity ary miafatra zay apetraka amin'ny membre ny fiangonana, apetraka amin'ny tanora, aoka atsika anao zava-dehibe ny tokantragno satria ny tokantragno no fon'ny firenena. Avy eo amin'ny tokantragno no mamolavola ireny tanora lasa olombany hitatsika, na mamolavola ihany koa ireny forosy zay hitatsika reny. Tokantragno no fototry zany rehetra zany. Koa magnentana atsika membre, magnentana atsika fiangonana mba hivelona ny fahamasinana ny tokantragno, mba hahatonga ny tokantragno tsirairay avy ny toerana izay amaharany fototry maha-olombelona ahafahana manabe ny tanora tsy olo mety ambony tany ihany, olobe azy olo-pirenenany lanitra ihany. Zay no anton'izao programma lehibe zao. Hidrika amin'ny lafiny ara-tsosialy atsika jeodia nosokafiny tamin'ny fomba ofisialy ny 3 jona ny ray volana ny ankizy. Ankizy voary amin'ny herisetra afaka miatriky ny hoaviny zay ny loha-hevitra ny raisina tamin'ity taona ty tamin'ny faritra Diana. Ndeha ary araitsika ny antsipiriny makasiky izay tateriny namana Arlaine Bemitombo. Tsy voahaja ny zionan-kizy ato amin'ny faritra Diana indrindra fa ny eto Antsiranana. Zaza miisa 7 sy 700 no fantatra fa niara-ny herisetra ny taona 2 sy 4 lasa igny raha ny fagnambaragna nataon'ireo avy amin'ny fitalevam-patritry ny pony ato amin'ny faritra Diana teto Antsiranana ireo tranga ireo. Tsy fampiany sakafo, fagnolagnana, tsy fandefasana mianatra ireo dia agnisan'ny herisetra izay sedren'ireo ankizy ankehitriny hoy nambarasolon-tegnan'ireo zaza izay nandray fitenenana nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny ray volany ankizy
ny fahatelo ny volagna jona lasa igny. Mbola maro ireo raha vavinay anadainay tsy misitraka ny zonay, tsy manana kopia, mbola anarana kety fo kaiana azy, tsy miheny ambaba ndraiky mama, tsy mihina tsara koa, marary tsy avoatsabo, tsy andeha lekôly fa nefa ampiasaina. Samy nagnentaka ireo tompon'andraikitra mba tsy jery fotsy raha mahita nitrangany erisetra atao amin'ny ankizy eny amin'ny magnodidiny fa aoka samy asa ilaza. Tsy ho azo raha tsy miezaka atsika tompony andraikitra isan-tsokajy, isan'ny setra misy atsika tsirairay avy ampanjaka izay mizono zay. Voalohany, ao ny mpitondra fanjakana, magnaraka, ao atsika ray aman-dreny, ao ny fitambana, maro isan-karazany, sy ny sisa mety tsy voatanisa eto, dia manana ny anjara biriky tsy araikaraiky tanifetsikatsika ka ampoliseny. Tsy vitan'ny ministère mponina samirery zay fa mila mianatra atsika ary tsy vitany raiky fa na deo ala ny vokatra maro zay efa azotsika zao lainy momboriaka zay efa be ny vita fa mbala tsy talanilany koa mitavela. Ireo io no avy ny firenenantsika. Ny tsika efa vita fa nindreo ny masoa kanefa raha ireo zavatra voatanisa maro akeo iny no mbola manjaka mitaky ny andoavana ny vacation CPE, BPC ary BAC ireo mpampianatra mpitsara ny fanadinana mpanjakanana eto Antsiranana de namana Arlin be mitombo no hitatritry izegny vaovao zegny ho atsika. Mitaky ny andoavana ny vacation CPE, BPC ary BAC 2020-2021 ireo mpampianatra mpitsara ny fanadinana mpanjakana eto Antsiranana. Efa nisy ny dingana maro nataon'izy ireo kanefa tsy natambaolagna manaka ankehitriny. Efa nisy ihany koa ny fampanantenagna izay nataon'ny ministra momba ity vacation ity tamin'ny taogno 2024 izay tsy mbola natambaolagna ihany hatramin'izao taogno 2024 izao. Ka ankehitriny mitaky ny tokony andoavagna izegny ireo mpampianatra mpitsara ny fanadinana mpanjakana eto Antsiranana. Koa zay hoe tamin'ny taogno loso efa nidina tandalabe ny mpampianatra rehetra zay io anisan'izay avy amin'ny fitakegna le zavatra kanefa raha toke ty ihany mitoy manjary mety misy fiantraikany hafa amin'ny mpampianatra zay. Teto amin'ny tokotanin'ny lycée mihitsy izy nagnambara hoe 2021 vola efa misy ny vola décembre efa azonareo ny vola joio ndraiky mois de juin joio tsy hita le tanimboan'ny vola ka noho izay ny teny napetraka anao madame le ministre tanterao hatramin'ny farany fa mijaly ny mpampianatra mandiniky igny volana nambaranao teto amin'ny tokotanin'ny lycée mixte de Diego. Tampitra ny fampalalam-baovao atsika tamin'ity andranany tia ankasitragna anao zay niaraka taminay teto hatramin'ny farany ny namana Bezara sy Tanio no nanolotra ny vaovao anao teo igny ary soratsika manokana koa ny namana
ary lainy be mitombo izay nitatotra ny vaovao atsika teo igny sy ny namana arsolo izay nikirakira tao amin'ny lafiny tekniky dia manome fotoana ho anao amin'ny magnaraka indray dia mametra velomany amin'ny magnaraka veloma tompoko